Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny famtinana ny lesona fahatelo amby folo isika ary miarabanao sahady ety am-piandohana na vita ny lesona rehetra nandritra n'ity taona ity. Ny rina dia tsy ho zavatra nandalo fotsiny any amin'ny fiainantsika fa nafahantsika nafantatra bebe kokoa an'Andriamanitra ny tombo fity aminy ary ihany koa mba ahafahantsika mijoro hatrany amin'ny fanarahana azy. Alohan'ny dirantsika ary ny amin'ny famtinana n'ity lesona ity dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara zinjanitra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay anio ahafahanay mamitina indray ny lesona ianaranay. Tompo mietezanao hiaraka aminay eto hanazava izany ihany koa araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny lohateny lesonantsika moa dia manao hoe ny fifarahana ny asan'Andriamanitra. Ny tsy anjery dia nalaina ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo andininy raika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo manao hoe koa raha ho levina toy izany izao zavatra rehetra izao dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra sady manantena no mampahafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra. Amen. Nandritra n'iny herinandro iny dia nijery lafin-javatra lehibe tokoa isika dia mahakasika ny asan'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona. Io asa io dia ny iaina miaraka aminy ampahasambarana sy ampirindrana. Ny elanelana izay nipoitra tany Edena manko dia naverin'i Jesosy tamin'ny laoniny tamin'ny nahatongavany ny nofo sy ny fahafatesana ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Saingy mbola tsy natatra ny tanjona ambony indrindra manko ilay asa. Mbola misy kely tavela izany. Ary ny zavatra tsara indrindra dia izao afaka miara-miasa amin'Andriamanitra isika ary tsy maintsy mbola miara-miasa aminy amin'ny fanatanterahana ny asany. Dia nijery isika nandritra ny herinandro iny mahakasika an'ilay asan'Andriamanitra amin'ny andro farany voalaza ny tenin'Andriamanitra sy ny faratampon'izany asan'Andriamanitra izany. Raha mahakasika ny asan'Andriamanitra dia misy lafin-javatra telo no vokafokaisantsika dia ny afatry ny Apokalipsy, ny afatry ny anjely telo ary ny afatra ny ekena ihany koa na nolavina. Raha ny afatry ny Apokalipsy dia manambara ny Apokalipsy toko voalohany dia ny voalohany tapany voalohany manao hoe ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Izao hoe ny afatra avy amin'Andriamanitra ho an'ny olombelona dia mizara telo izy io, avy amin'Andriamanitra ray, avy amin'Andriamanitra fanahy masina, avy amin'Andriamanitra zanaka. Ny Apokalipsy voalohany, toko voalohany andininy fahaefatra sy ny fahadimy dia manambara izany avokoa. Ny avy amin'Andriamanitra ray dia ilay hoe ilay mandrakizay no manambara amintsika ny fikasana ho antsika. Ilay avy amin'Andriamanitra fanahy masina izay manome hery antsika hanatanterahana an'ilay iraka izy ary ilay avy amin'ny zanaka kosa manadio ny fahotantsika sy manao antsika ho mpanjaka sy mpisorona amin'ny alalan'ny rany izy. Amin'ny fandraisana anjara amin'ny asan'Andriamanitra no anaovan'i Jesosy antsika ho mpisorona ary manana tombontsoa anelan'elalana ho an'ny hafa isika izay mitondra ny afatry ny famonjena ho azy ireny. Zava-dehibe tokoa ny tokony hafantarana an'izany, tahaka izany ihany koa ny afatry ny anjely telo izay hitantsika amin'ny Apokalipsy toko 7:10 ilay manao hoe ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fitena ary ny olona rehetra. Ny afatra izay tsy maintsy hambara amin'izao tontolo izao izany dia misy teboka telo lehibe maneho ny filazantsara ny famonjena amin'ny olona rehetra, mitarika ny sain'izao tontolo izao amin'ny mpamorona sy ny lalàny ary fahatelo farany dia mampitandrina ny amin'ny vokatry ny fandavana ny antson'Andriamanitra. Tamin'ny namitahana any Damaseva manko dia naka ny fifehezana n'ity tontolo ity tamin'Andriamanitra Satana fa tamin'ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana no nandoavany sanda ny fanavotana sy nandraisany indray an'ilay fahefana. Resy ny andrinan'izao tontolo izao, resy tanteraka ary ny fanahin'ny ova fohetra dia mifikitra amin'ny fandreseny io ary izy ireo naharesy azy izy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakama amin'ny ainy intsony
na dia ho faty aza. Tena zava-dehibe tokoa zany ary fandresena mezinezina ho antsika ihany koa. Ina moa zany ilay afatra ny ekena ary na no lavina. Hoe bokin'ny Timoty voalohany toko 2:4 manao hoe izay tian'ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana marina. Rehefa nanolotra ny famonjena Andriamanitra dia tsy na iza tsy hisy olona mihitsy na iliny ho an'ny olombelona rehetra ny antso. Andriamanitra dia fitiavana ary izany fitiavana izany dia atolotra mitovy ho an'ny rehetra ihany koa. Ny famonjena atolotra ho an'ny rehetra nefa dia tsy midika zany fa hanaika izany tsirairay satria maro no dia mahalala an'Andriamanitra azy izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra, tsy mba nisaotra an'Andriamanitra koa ny amin'ny fanavotany. Misy zany ny ahazo ny famonjena na dia tsy nandrian'izany ary fa amin'ny andro farany dia ho avy ny fotoana izay andrenesan'ny olona mazava tsara ny afatra sy ny hanapahana hevitra momba an'izany. Hanery an'izao tontolo izao manko i Satana hanao lalàna manohitra ny fahalalan'ny feon'ny fieritreretana sy hanakana ny olona tsy hanaiky ny afatra ihany koa dia tsy maintsy hizara roa ny atokon'ny olombelona. Ny anankiray manaiky an'i Jesosy, ny anankiray handahan'i Jesosy. Ny riko dia ianao anisan'ilay hanaiky an'i Jesosy. Raha mahakasika ny fahombiazana eo amin'ilay iraka no asian'ny teny, ahoana no ahafantarantsika fa mahomby tamin'ilay iraka ary isika? Amin'ny habetsahan'ny liana ve? Amin'ny habetsahan'ny fanaovam-batisa ve? Amin'ny habetsahan'ny fampianarana baiboly natao ve? Tsy salasalana fa famantarana ny fahombiazan'ny iraka ireo, nefa tsy noho ny fahombiazantsika fa ny fahombiazan'Andriamanitra. Ny fahombiazantsika zany dia ny fanatanterahana ny anjarantsika amin'ilay iraka. Inona ary no ahafahantsika mandray anjara amin'ny fahombiazan'ny iraka io? Dia misy toromarika vitsivitsy reto izay zaraina amintsika. Eo ilay madio sy matoky amin'i Jesosy, manaraka ny didy omen'ny fanahy masina izay antsika, miresaka momba an'i Jesosy amin'ny hafa, aoka hijory amin'ny fahamarinana mandrakariva, misoroka ny fisalasalana sy ny tsy finoana, mifampahery, miasa amin'ny mpanetretena ary miaiky ny tsy fahatanterantsika. Zava-dehibe tokoa zany ary tokony ho tsarovintsika mandrakariva. Rehefa vita ilay iraka dia havaozan'Andriamanitra tokoa ny zavatra rehetra. Ao amin'ity izao tontolo izao vaovao io dia tsy hisy fahafatesana intsony, tsy hisy alahelo, tsy hisy fitarainana, tsy hisy fanifanaintaina izany. Efa lasa tokoa ny zavatra taloha. Ho totosa ilay iraka amin'ny farany ka ho feno olona avy amin'ny foko sy ny kolontsaina rehetra izay manely ankoka amin'Andriamanitra ny tany. Olona izay feno fitiavana, olona izay feno fahasambarana ary tena zava-dehibe ary ny mitady ny fomba tsara indrindra natatsaran'ireo olona rehetra avy amin'ny fokom-pirenena ireo isika. Aoka ho ao am-ponao tokoa zany, aoka tsy ho adinonao mandrakariva fa tena zava-dehibe ho amin'ny fiainantsika sy ny hoavintsika ny zavatra rehetra. Ity latsoratra Madamo ity no hamaranantsika azy, manao hoe Andriamanitra dia manantena an'ireo izay mitondra ny anaran'i Kristy sy olo-tena azy eo amin'ny eritreritra sy ny teny ary ny asa. Ho madio ny eritreriny ary ny teniny sy ny asa ataony dia mendrika sy mampahery ka mitarika manodidina azy hanaiky kokoa ny mpamonjy amin'ny heviny manokana dia napetraka eto amin'ity izao tontolo izao ity isika mpianakavin'ny finoana ho mpiambina sy mpitondra fahazavana. Natolotra azy ireo ny afatra farany momba ny famindram-po ho an'izao tontolo izao ho ringana. Eo amin'izy ireo no misy hazavana mahagaga eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia alao hery ary ho aminao ny izany teny izao ka raha makivaky an'izao faran'ny taona izao dia mba ho faran'ny taona ao anatin'ny fitiavana, ao anatin'ny fanantenana feno fa ho avy tsy ho ela tokoa ny tompontsika. Ivavakisika, Rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'iny lesona nomenao anay io. Misaotra Tompo fa mbola mamelona ny fanantenana ao anatinay ianao. Amboleo zava-tsoa mandrakariva ao am-ponay, amboleo zava-tsoa mandrakariva amin'ny toetranay
ka izahay izay miaino zao fandaran'izao aoka andray tombontsoa manokana avy aminao, anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.